Vazaha efa reraka tompoko, ny vazaha misotro rano eo am-pisakafoanana. Fa ny vazaha dia misotro divay eo am-pisakafoanana. Ary alohan'ny sakafo izy misotro an'ilay atao hoe apéro, apéritif. Fantatsika ny fonction sociale ny alcool, revo mantsy ny resahana eto. Ary fantatsika fa toe-karena vazaha matanjaka be ny divay izany, toe-karena frantsay izany, champagne, bourgogne. Efa nosotroiko zany, efa nosotroiko zany, efa nosotroiko zany. Ary vola be amina miliara io zavatra io. Kanefa io tsy rarana ary tsenjehana. Nefa raha jerena ve ny dégâts dia hitovy ve ny dégâts ataon'ny rano nasitra, vohodina, ny tanan zanak'olombelona sy ny voninkazo maniry eny an-tsaha, ny firoon'ny tanan'ny Zanahary ny lanitra sy ny tany, foiny ho an-janak'olombelona koraranareo, nefa nareo milaza anareo fa mpivavaka. Ny ratsy ny voararan'ny Zanahary ny lanitra sy ny tany, ny fivavahana amin'ny Jesosy, ny fivavahana amin'ny sampy, ny fivavahana amin'ny jiny, ny fivavahana amin'ny devoly, ny fivavahana amin'ny sarivongana, ny fivavahana amin'ny lakroa, ny fivavahana amin'ny vola, fivavahana amin'ny fitiavatena, ny fivavahana amin'ny vehivavy, fivavahana amin'ny dada sy neny ny razana, ny fivavahana sy fanolora amin'ny mavavaka amin'iza na iza ankoatran'ny Zanahary ny lanitra sy ny tany, ny fahotana mahafaty hitsarana anao, ary fahotana mahafaty andehananao any amin'ny hafobe, satria nandika an'le didy voalohany ianao izay milaza fa aza manan'Andriamanitra hozy izy ankoatran'ny Allah. Fa Allah dia Andriamanitra saro-piaro, ohatran'ny Laila. Raha Laila tsy saro-piaro ianao dia hozy hoe mbola Laila ve ianao tompoko lahy sy tompoko vavy. Ka mahagaga hoe ilay toaka indray no lasa tsy raran'ny lalàna sy tsy raran'ny olombelona ary tsy raran'ny fanjakana, fa ilay voajanahary, ilay setroka, ilay divay amin'ny mpaminany, ilay divay mystique, ilay nafenina natao anaty baiboly, natao anaty Coran dia nafenina satria hozonina, enjehana, hozonina, lazaina fa fadin-drazana, dia hozy hoe mamono olombelona ary mamono tany ary mamono fiainana ary manapaka ny tanan'ny Zanahary, tonga dia ny tanan'ny Zanahary mihitsy raha angatapahana, dia amin'izay izy tsy manao an'ireny intsony, tsy manao an'ireny jamalajamalana jilamboto ireny, fa ny toaka ratsy kokoa noho ny jamala. Nefa ny toaka hoentina any am-piangonana ankehitriny lazaina fa raha an'i Kristy. Nefa ho an'izay mahalala, ho an'izay namaky boky dia mahalala fa ny toaka tsy azo hoentina velively any anaty tempoly. Ary ny mpisorona tsy mahazo misy fofotoaka raha hisorona ao anaty tempoly, ny levita zany resansika zany. Ary Moïse dia tsy afaka miconsulter any Zanahary ny lanitra sy ny tany raha misy fofona divay. Ary Noa dia mamono divay, dia miboridana ary nanozana ny divay.
fa tsisy ny resaka voninkazo tao, tsisy nandrara ny voninkazo indray dia rongony fotsy ny akanjo mpisorona, ny caleçon amin'ny mpisorona, ary azo anaovana lamba ny rongony, azo anaovana rongony mijamala, azo anaovana tady, azo anaovana taratasy, fa indrindrandrindra fanafody ho an'ny fo, ary tangena ihany koa, tangena ho amin'ny mpamosavy, satria ny adala sy ny mpamosavy dia tsy mahazaka tangena, dia hiva izy. Ka ovay ilay lalàna, fa lalàna napetraky Napoléon sy napetraky ny vazaha, amitehana ny odi-gasy ny lahy, amitehana ny fanahy malagasy ny lahy. Ka fanavozana ho zay lahy, fanavozana ho zay lahy, dia tonga ary zay hanavao ary, hiova ary ve ny toe-tsaina, raha tsy hiova ny vatsy sy ny aina, iray vatsy, iray aina, tiana ovana ny toe-tsaina, ka tsy hiova mihitsy ny toe-tsaina raha tsy atsofoka les molécules, les substances, les moles, THC, tétrahydrocannabinol, mamitaka ny neurones, ka tonga dia mahatsiaro sambatra na mahantra aza, eny. Fa na any am-pigadrana ary ohatra zao poziko zao mety hoe figadrana parisilaka ihany, ka raha mbola misy ny sora, dia tsy any am-pigadrana ihany aho, dia avelao aho hamaky boky, dia avelao aho hibosy, meo any boky masina sy ny boky rehetrarehetra mba hianarako, dia hitatsika eo hoe lasa adala ve zaho sa lasa endry aho. Ka zay ilay izy, izay manenjika zavaboary, manenjika ny Zanahary, ny mamono olona mangalatra, mangala-badin'olona, manompo sampy, mivavaka amin'ny zavatra ankoatran'ny Zanahary ny lanitra sy ny tany sy manompo azy, izany ny fahotana mahafaty voasoratsy ny didy folo ho an'izay mino a. Fa tsisy ny teny mihitsy tao hoe aza mifoka sigara, aza mifoka paraka, toaka ny voarara ao. Mahagaga fa mbola voarara ihany ny toaka aty amin'ny alikoran'ny masina, aty amin'ny islam, aty amin'ny alikoran. Voarara ny toaka. Ahoana moa ny ivavahanao raha misy alikola ao anatinao? Ahoana ny hamakianao ny tenin-Janahary ny lanitra sy ny tany raha misy alikola ao anatinao? Maty asina ianao, tsy ny rarakivan'ny Satana, ny sotronao, dia mitegoby ianao, dia mamany akiloty ianao, dia manjery akiloty ianao, dia matory atsay ianao, dia tsy matondra bisikilety ianao, dia tsy matondra moto ianao, dia tsy matondra tomobile ianao, tsy matondra vadinao ianao, may ny vavononao, may ny tsinainao, rarakivan'ny Satana nefa legalina tsara eto Madagasikara. Ka hono ary anareo mpirevy rehetrarehetra isaky ny zoma sy isaky ny sabotsy ery amin'ny rano mafana am-pihinana masikita, nosamboriko tampoka daholo ary gadrako enim-bolana any amin'ny prison satria ny revy. Dia nefa ianareo milaza hoe aza atao aminao zay tsy tian'ny hafa atao, zay tsy tianao ataon'ny hafa aminao. Ka zao le izy lahy, misy asina ny zavaboary, misy asina ny tanan-Janahary. Ka ho tafady Madagasikara, ho tafady ny gasy sy ny tanora malagasy, raha ampinaninao toaka, ampinaninao kisoa ary fahananao sampy. Fa la ilaha illallah Muhammadu Rasulillah, tsy misy Zanahary ankoatran'ny Allah, ary ny alikoranina ny boky farany nahitany.